ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Faly miarabantsika indray ry havana natrary ty andro talata 7 Jona 2024. Mbola atomboina aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Filazantsara araka Jaune toko 20 ny 9:10 ka hatramin'ny 9:17 no mofinaina voalahatra antsika ty anio ty. Ary zany dia ao anatin'ireo hevitra FJKM manao hoe mampanjaka ny fahefany ny tompo. Koa melohany amakina sitoriana izany dia mbola hiaraka hivavaka isika angataka ny fitariana fanahy masina. Ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, midera sy manome voninahitra anao izahay, raha mbola afaka miseho eto anatrehanao indray amin'izao anio izao. Tsy tamin'ny herin'ny tenay nefa izany tompo fa noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao anay. Manoloana ny fitiavanao anay izany nefa ry tompo dia mahatsiaro fa mpanonty izahay, ka tsy mendrika misy sitraka izany fahasoavana izany akory. Koa indreto izay manantonao indray amin'ny fo mibebaka. Mifona tompo ary mamelany elokay. Dia misaotra anao izahay noho ny famelan-keloka omenao anay, ary raha andresy iain'ny teninao koa izahay dia mangataka ny fitariana fanahy masinao anazava sy ampiantrinay izay tianao ambara indray anio. Koa mitenena tompo fa vonona iainao anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zanakao nanaovana izany vavaka izany. Amen. Saona toko 20:17 ka hatramin'ny 17 vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary rehefa harivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindina ny varavarana izay miangonana amin'ny mpianatra noho ny fatahorana ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana eo foana, dia nanao taminy hoe fiadanana ho aminareo. Ary rehefa nilaza izany izy dia naseho ny azy ny tanana sy ny lany vony, dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo. Ary indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo, tahaka ny nandray hany no nandrako anareo koa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elpiza no avelinareo dia ho voavela izany, ary nanisa kosa sia velanareo dia sy ho voavela izany. Ray masino manamasinana ny famarinana ny teninao famarinana. Anisan'ny fotom-pinoantsika kristianina ny fisanganan'ny tompo amin'ny maty. Milaza fa velo izy ary mipetraka eo an-tanakavanany ray. Ka ny filazantsara efatra dia samy miresaka izany avokoa. Ary apôstôly Paoly dia tena resy lahatra amin'izany, fa hoy izy hoe raha tsy nasangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanay. Korinthiana 2:5-7. Fa hafa dia hafa ny fampitany Jaune izany raha pitahana amin'ireo filazantsara telo hafa. Izany dia no mahafisy ny tamin'ny fisehoana mivantana tamin'ny mpianina, ary nanehoany fa tena ilay Jesosy novonoina, no fantsirana ny tany no niseho taminy, ary nahita izany ny mpianatra ka nino. Ka raha tamin'ny fisehoana voalohany sy tao i Tomasy dia mbola niseho faharoa izy, ary tamin'izany dia tonga nanatrika izany Tomasy ka nahita ka nino ihany koa. Tian'ny tompo avokoa ny mpianana rehetra, ary tiany mba hitovy ny aim-panahiny ireo amin'ny finoana mba hiatrehana ny iraka ampanaovina azy ireo. Fa rehefa amin'ity perikopanio ity dia mampiseho tamin'ny mpianana ny tompo fa tena manana fahefana tokoa, satria zavatra kasan'ny olona fatotra kanefa tsy mety ho azo izany izay mianjady amin'ny zanak'olombelona no meny mpianana, dia ny fiadanana izany. Andeha romesika lohateny izao mofinaina izao manao hoe mampanjaka ny fahefany ny tompo. Jesosy Kristy Tompo nitsangana tamin'ny maty ka nandresy ny fahafatesany dia manamarina fandriamanitra izy. Pesaka no mba te-hiseho sy an'izany fahefany izany, fa resabe fotsy na hoe koa hoe sinema isika. Ao amin'ny filazantsara Matio dia izy tena misy no nanambara izany, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Matio 20:17. Ary izany fahefana nomena azy izany dia tsy hoe entina anao sidy azo leny ho an'ny olona, fa mikeny kosa fiainana, fiadanana, filaminana dia fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy. Ka andeha ary hozaraintsika ho zanak'evitra roa izao fampanjakana ny fahefan'ny tompo izao. Voalohany mampanjaka ny fahefan'ny tompo ka manome fiadanana ho an'izay mino azy, ary faharoa mampanjaka ny fahefan'ny tompo ka maniraka ny mino izara amin'ny fahefana. Veresika ny zanak'evitra voalohany.
Mampazaka ny fahefany tompo ka manome fiadana ho an'izay mino azy 5:20 ka hatramin'ny 5:20. Mbola feno tahotra sy fisalasalana ny mpianana ary mbola nanampitrotraka ihany koa ny fatahorana ny Jiosy mpiaramonina izay mihetraketraka tamin'ny tompo. Nisy nilaza fa nomena vola be ny miaramila, ilaza fa sy nisagnatamazy zany tompo fa ny mpianana ihany ny tonga alaka nangalatra ny fatiny raha inona toriny ny mpiambina. Fa oriam-po tebiteby lalina no nazo ny mpianatra ka nidina mafy ny trano izay nivoriny. Ao mino fa tsy maintsy ho avy eo ihany ny tompo, fa ao kosa ny tsy mino zany fa hoe resa be fotsiny zany toa ny Tomasy ka simba tonga akory izy niaraka tamin'ny mpianany tamin'io fotoana io. Fa indray zany fitiavan'i Jesosy azy ireo ry havana, fa ao anatin'izany indrindra tonga izy niteny hoe fiadanana ho anareo. Ny fiadana omeny tompo dia mampitony sy manafaka ireo tahotra rehetra nazo ny mpianatra, ary zany dia mivadika fifaliana sy firavoravona indray avy eo. Ary zany fiadana izany dia hafa mihitsy fa sy tahaka ny fiadana azo ity zao tontolo zao ity izay miserina ihany. Araka an'izao ny toko 7:20 manao hoe fiadanako no avelako anareo, ny fiadanako nomeko anareo. Sy tahaka ny fanomezana zao tontolo zao no fanomezako anareo. Ry havana malala ao amin'ny tompo, anio dia mbola miteny aminao ny tompo, fiadanana aneo aminao. Izany dia hampangina, hampisahatra ary ireo tahotra rehetra sy fahoriana mety hiainasika amin'izao fotoana izao. Ny tompo izay zanak'Andriamanitra mana fahefana no tonga aminao, koa minoa raiso izany fiadanana atolony izany. Raha iteny izany izy dia teo ampovoan'ny mpianatra, izy no nitsangana 9:20 tapany B. Izay milaza sy tia niambara amintsika dia hoe ny olona rehetra, ho an'ny olona rehetra izany fiadanana izany, fa tsy ho an'ny sokazin'olona ihany na tokony olona voatokana ihany. Ary anisan'izany ianao izay miaino tia mofinaina an'io ity. Ary izay rehetra nahazo izany fiadanana izany dia irahan'ny tompo izary izany ihany koa amin'ny hafa. Hoy izy amin'ny Matio 10:9 tapany B. Efa nahazo mahimaim-pony ianareo ka manomeza mahimaim-pony. Izany nijerisika amin'ny zanak'evitra faharoa manao hoe mampanjaka ny fahefany tompo ka maniraka ny mino izara amin'ny fahefany. Hoy ny tompo amin'ny 1:20 ity, fiadanana anareo tahaka nandrahako ihany ho andrahako anareo koa. Ny fiadanana tonoa ny tompo dia ny finoana ny filazantsarany Kristy. Izany dia nao mariny tamin'ny fanehoana ny tanany sy ilany voany mba sy salasala intsony ireto mpiano reto fa tena voatonoana misy fa efa nahita any tompo. Koa miantefa amintsika rehetra izay mino ihany koa izany iraka izany ry havana. Ary zany indrindra no ampisian'ny fiangonana hitory sy hampianatra izany filazantsara izany. Araka marika 20:10 hoe mandianana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tsy dia hoe natokana ho an'ny mpitandrina na ho an'ny katekisa na mpitory-teny ihany izany iraka izany ry havana, fa an'izay rehetra mino azy miantefa amintsika ihany koa izany. Ary dia amafisy ny teny hoe ianareo eto. Ary hoy koa izy amin'ny Jaona 4:12 izay mino ny asa taoko no ataony koa. Koa noho izany dia tsy voatery hanana fahaizana manokana isika vao afaka hitory ny teny. Ny fanehoana fitondran-tena maha-kristianina dia fijoroana vavolombelona ary fitoriana ny filazantsara ihany koa ka mitarika antsika aneo manakariva ny mahatsara antsika eo masonyity izao tontolo izao ity. Araka ny Korinthiana 2:20 manao hoe fa miomanana izay mamendrika izahay tsy eo masony tompo ihany fa eo masony olona koa. Ny heviny hoe fiadana dia salama, ary izany no mahatonga antsika malagasy raha ny araba manao hoe salama na koa ny komoriana hoe salama alaikum. Ka noho izany ny fiarabana olona dia fitoriana filazantsara tsotra satria manonona fiadanana eo aminy. Koa mampirisika asika sy mampianatra asika hatrany ny araba sy izay mifanena amintsika na mipetraka eo anilasika. Fa indrindra ny mpiray finoana amintsika dia ny mpiara-miangona amintsika izany. Ary izay arabana ihany koa dia tokony hamaly izany fiadanana tonoana izany manao hoe salama ihany koa ianao na ho koa hoe ho aminao koa ny fiadanana. Fa anisan'ny sindriana mafy ihany koa ny fanomezan'i Jesosy Kristy fahefana ho an'izay irahana. Ny fahefana tao aminy
tena findrony amintsika izay ianao izany iraka izany ihany koa. Ny fahefanany meny eto dia ny fanahy masina na fofinaina eo amin'ny andininy faharoa-ambin'ny ka misy matoky isika izay anefa ny iraka fa ao amintsika io fahefana io izay manome hery sy fahasahinantsika amin'ireo asa nandrana sika. Ny fanahy masina mahatonga ny olona hibebaka amin'ny fahotana ka ndray ny famelan-keloka sy dia hoe fahaizantsika mandahateny loatra fa ny tompony mikasika amin'ny fon'ny olona. Ny anjarantsika dia mety irana anao ny asany ihany fa izy dia momba sika mandrakariva. Raha fitiana izao afatra an'io izao dia avy dia zavatra roa ny tiana ampahiresina antsika. Voalohany dia ny tompo dia manonona fiadanana ho antsika. Ny fiadanana izay tononony dia ampitony sy ampangina ny fahoriana sy tahotra mety mahazo amintsika amin'ity izao tontolo izao ity. Fa indrindra ny tahotra sy fanahiana maro fa malaza amin'izao fotoana izao ny fakana ankeriny ataon'ireo sy matahototy. Raiso sy inoy ny fiadanana avy amin'ny Kristy dia sy inona izany fa ny finoana amin'ny filazantsara ny Kristy. Jesosy Kristy maty hamonjy antsika izay efa very ary nitsanana tamaty ary velona izy eo anilantsika mandrakariva mampahery sy mitantana antsika ary miaro antsika amin'izay rehetra zavatra mety hitranga amin'ny fiainantsika. Ny faharoa dia izay rehetra mino dia izary izany fiadanana izany koa amin'ny hafa na koa hoe isika hoe mitory ny filazantsara ka natonga amin'ny Paoly mihitsy nilaza manao hoe fa raha tsy mitory ny filazantsara aho dia lozako izany. Fa ny tena zava-dehibe tokony fantatsika ihany koa dia tsy mandeha ireritsika na tanapolo metitsika manefa izany iraka izany fa ao dia ao ny fahefana izay ao anatsika dia ny fanahy masina no miaraka amintsika hatrany amin'izay asa ataosika. Koa ndeha isika anaiky izany iraka izany toy ny nataona Isaia hoe ity aho dia raha ho aho. Ny voninahitra dia an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Vavaka asika ho setin'izany toriteny izany. Saotranao izay tompo noho ny fanatrehanao indray tamin'ity fotoana ity. Koa aminay hatrany ny tompony fiadanana avy aminao. Izany dia hitombo hatrany. Saotra ihany koa fa noho ny namesanao anay fahefana anao ny iraka nampanaovanao anay izay masina dia masina tokoa. Koa indreto izay mamaly izany manao hoe ity aho iraho aho. Koa avy tombo hatrany fononay tompo. Ary esory aminay avokoa ireo sakana mety hanakana anay sy avitanay ny asanao. Omeo fotoana izay, omeo fahafahana manao izay, ambiny sy tahio hatrany ny fivelomanay mba tena hahafahanay nizoro fa olona voanso sy feno fitahiana izay. Vavaka izay amin'ny fiangonana FJKM sy ny asa fanompoana atao dia ny fitoriana filazansaranao. Ifanomanana ireo fionam-be isan-sampana mba hamesanao finoana sy fatakiana hatrany ireo mpitarika anay isa-sokaziny avy ary hiomana amin'izany amin'ny aim-panahy ihany koa ireo mpiombona ao amin'ny sampana sy irairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao nanaovana izany vavaka izany ary izany vavaka izany dia farany anay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianaranao ny mpianatra ao manao hoe atao any sitraponao izaka amtariny any lanitra mbeonay izay sazo aminay ary mamelany elokay tahaka ny amelany sy reka taminay ary azafotonay amin'ny fakapana fa manafahanay amin'ny rasy manao fanjakana sy ny hery ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha iso amin'ny finoana nisodrano tolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Andriamanitra ny fiadanana masinareo samy ho tanteraka ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka sy anasiny amin'ny fihevian'i Jesosy Kristy Tomposika. Ny voninahitra dia an'Andriamanitra irery ihany. Amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.